Andao Madagasikara tsy hoe la hani kapiteny de frégate George Garcia attaché de défense ny maso ivoho amerikanina ary ho fakasitrahana azy tamin'ny asa vitany teto Madagasikara dia notoloran'ny ministeran'ny fiarovam-pirenena maro boninahitra izy Vola Ravoavy sy Thierry Rakotason teny toerana ihany koa mitatitra ny andenindininy izay vaovao izay. Notoloran'ny ministeran'ny fiarovam-pirenena maro boninahitra Ordre de Mérite de Madagascar ary ny médaille de défense nationale ny attaché de défense eo anivon'ny maso ivoho any États-Unis izay andao à Madagascar tsy hoeny. Zavatra vitany avy amin'ny amerikanina ho antsika malagasy dia andao antsika izy ireo dia nomena ny Ordre de Mérite de Madagascar sy ny médaille de la défense nationale. Tsy adino ihany koa nampoina izay miasa ao amin'ny ambassady izay miasa ho antsika ihany koa amin'ny manelanelana ny ambassady amerikanina sy ny tafika malagasy indrindra dia mendrika an'izany koa izy dia izay zany no nanaovantsika an'ity anandroany ity dia misaotra ny chargé d'affaires izy ary miala tsiny moa izy fa ny ambassadeur ny ambassadrice lasa nanao fivahinianana any tanindrazany dia izy no faharoa masolotena ny ambassadeur. Efa ataonany maro no nisian'ny fiara-miasa teo amin'ny tafika malagasy sy amerikanina ary ny fiara-miasa amin'ny tafika an-tanety sy ny ady amin'ny Jiola Tsambo no tena iopana ny fiara-miasa androtota ankehitriny raha ny fanazavana no entiny ministra ny fiarovam-pirenena. Moa zany ny fiara-miasa amin'ny ara-tafika dia efa tsy voandroany na omaly no miara-miasa ny amerikanina sy ny tafika malagasy dia efa nanomboka efa ela be raha tsy ampatsahivontsika fotsiny misy an'izay hoe balance miste zay tonga teto isa-taona ry zareo tamin'izany fotoana izany sady mampianatra ny teny anglisy no mampianatra ny fahaiza manao amerikanina ampitainy aty amintsika. Teo ihany koa hatramin'izay ka hatramin'izao mbola misy hatrany ny piscop izay fantatrareo tsara izay manampy ihany koa tsy ny tafika malagasy rery fa na hatramin'ny amin'ny vahoaka malagasy any ambanivohitra lavitra be ihany ary tato ato moa zany dia ny fiara-miasa indrindra ny fifanampiana amin'ny lafin'ny piraterie maritime sy ny tafika tanety tato ato no tena niopanan'ny fiara-miasa. Notanterahana androany teny amin'ny ministeran'ny fiarovam-pirenena Ampahibé ny lanonana nanolorana ny maro boninahitra ho an'ny attaché de défense américaine, lanonana izay natrehany Prak Djaran ny maso ivoho amerikanina.